Fahitafaraka amintsika indray ato anatin'ny fandarana meteo manolotra ny araba topo-klasy topo-vavy. Ny varatraza malefaka somary maina no hamaritra ny andro eto Madagasikara ato anatin'ny 2 andro avy. Ialefo kosa izany ny alahady noho ny fanantonan'ny rindrin-drahona ao atsimon'ny nositsika ao. Ho amin'ny rapito zoma 5 ny volana aogositra 2024 ary ho amin'ny maraina dia somary mafimafy ny fitsokan'ny rivotra any avaratry Madagasikara any. Ahitana orana malefaka aty Analanjorofo sy Atsinanana. Androandraona kosa ny andro aty Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny faritry ny Afovoantany. Ny amin'ny faritra sisa moa dia ifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia saika andraondraona ny aty amin'ny faritry ny Afovoantany. Tahak'izay ihany koa ny Nosy be Samborano any izay mety arahana orana tandrifin-drahona tsy indraindray ho maina ny andro. Ny amin'ny faritra sisa mahakasika ny maripana dia midina izany ho amin'ny ilany Atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo indrindra ny amin'ny maripana ambony indrindra manodidina ny 30 degré celsius izany amin'ny ilany Atsinanana iny. Ny maripana ambony indrindra kosa dia 30 degré celsius any amin'ny faritra avaratra Atsinanan'ny Madagasikara iny. Koa satria hiatrika hetsika goavana isika eto Madagasikara dia ny lalao nosy dia manomboka izao dia isy ny vinavina manokana mahakasika ny toetry ny andro eto Antananarivo. Ho amin'ny zoma 25 ny volana aogositra 2024 raha jerena akaiky ny toetry ny andro dia andrahoana mitsitokotoko ny maraina, itoy andrahoana hatrany ihany koa ny amin'ny hariva. Ny rivotra indray dia hitsoka avy Atsinanana somary atsimo Atsinanana ny tontolo andro ka folatra amin'ny 20 degré celsius manodidina ny 14 amin'ny 12 degré celsius ny maripana. Ny sabotsy 20 ny volana aogositra 2024 indray dia ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana iny no ahitantsika rotsakorana indraindray. Ho maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. Ny ambany indrindra izao dia 12 degré celsius any Avakina Karatrany. Ny amin'ny ety amin'ny atitany dia manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Ny morontsiraka Atsinanana dia nelanela 12 hatramin'ny 13 degré ary ny molotsiraka Andrevana 20 hatramin'ny 30 degré celsius. Ny toetry ny andro eto Antananarivo raha jerena akaiky dia andrahoana vitsy na Ibalika ny masoandro ny maraina, andrahoana mitsitokotoko kosa ny tolakandro. Ny rivotra amin'izay andro ny asabotsy 20 ny volana aogositra 2024 izay dia hitsoka avy Atsinanana ny maraina ka ho 15 hatramin'ny 20 km isan'ora, fa hitsoka avy Atsinanana somary atsimo Atsinanana kosa ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 15 km isan'ora. Ny maripana dia manodidina ny 14 hatramin'ny 13 degré celsius. Ny alahady 17 ny volana aogositra 2024 indray dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny maripana ambony indrindra dia ahitana fiakarana misongadina manerana ny Madagasikara manodidina ny 30 hatramin'ny 40 degré celsius no ambony indrindra ny amin'ny faritanin'ny Mahajanga teo aloha iny. Mahakasika ny toetry ny andro Antananarivo indray dia Ibalika ny masoandro ny tontolo andro amin'izay andro ny alahady 17 ny volana aogositra 2024 izay. Ny rivotra kosa dia iovaova ny fitsokany ny maraina ka ho 10 km isan'ora, fa hitsoka avy Atsinanana kosa ny tolakandro ary 10 km isan'ora hatrany. Ny maripana dia nelanelany 13 hatramin'ny 15 degré celsius. Dia inona sy antenaina fa hanampy bebe antsika izay aviana ny toetry ny andro natolotra ho antsika ho amin'ny androany izay. Manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.